atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fania. Hozana ho an'ny zanaky Davida, hisoragna amin'ny agnaran'ny Tompony ilay tonga ety amintsika, mpanjakan'i Israely. Hozana any amin'ny avondrindra. Nalaigny avy tao amin'ny evanjely nisoratan'i Masinda Matio, 2:20. Magnano mbola tsara salama kory aby atsika jiaby, magnaraka tsy tapaka manjoy atrany ity onjam-peo mamitsika ity. Vanim-potoagna tsara tokoa izao ty satria vanim-potoagna ny fahatserovagna ny nidiran'ny Tompo tao Jerusalema. Ary izay ny loha-hevitry lehibe arosin'ny eglizy amintsika iniany ity. Hatraminy nanomboagna ny karemy atsika nagnomagna ny fo mampagnahy ny amin'ny finoagna, ny fanoneragna rehetra nataontsika ary ny fagnasoavagna ny namagna miaraka amin'ny eglizy manontolo. Io magnankalaza ny misterin'ny Paka ny tompontsika, ny nijalian'ny Kristy sy ny nitsanganany ovelogno. Magnolagna raha jiaby zegny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque, hitondra fampianaragna ndraiky toroteny arahany famoaboasagna ireo vakiteny masina samihafa arosin'ny eglizy amintsika niany ty. Amizao vanim-potoagna tsara, vanim-potoagna ny sampakazo izao. Koa isoragna anao zay magnaraka tsy tapaka. Ary manasanao ary indray agnaraka tsy tapaka, hitandregny izay fampianaragna izegny ampinoagna, ampitiavagna ary amin'ny fanantenagna. Ary aingany mba hiomagna anjara amin'ny fahasoavany avy amin'ny azo fijalignany isika, fa indrindra iaraka amin'ny Kristy itsangako velogno indray andro agny. Vakiteny masina voalohany, bokin'ny Isaia mpaminay. Nomeny Tompo Andriamanitra ny lelan'ny mpianatra mba hahaizako mankahery ny reraka amin'ny teniko. Mamoha isa maraina izy, mamoha ny sofiko izy mba hihenoako, ohatra ny fihenoan'ny mpianatra. Nosokafan'ny Tompo Andriamanitra ny sofiko ary tsy mba nanotra na nihemitra kory. Natolotro tamin'ny mpikapokahy ny lamosiko ary tamin'ireo nanombotra ny volombavako ny takolako. Ary ny tavako tsy nafeniko tamin'ny latsa sy ny rora, fa ny Tompo Andriamanitra namonjy ahy. Ka ny latsa tsy nahaketraka ahy,
ka nitavako nataoko manahaka ny afo vato ary fantatro fa tsy homenatra aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa, taratasiny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipe. Ry kristianina havana, na dia tao amin'ny fomban'Andriamanitra aza i Kristy, dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin'izy naka ny fomban'ny mpanompo, ka tonga mitovy amin'ny olombelona sy hita olombelona tamin'ny fisehoany rehetra, ary nilatsa-tenany io ambany anaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ho valin'izany kosa dia nasandatr'Andriamanitra ambony indrindra izy, sy nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra, mba andohanika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny ety an-tany, na ny any ambany, ary mba anaiky avokoa ny lela rehetra, fa i Jesosy Kristy dia tompo, efa niditra any amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorona ny Andriamanitra. Ombantsika menakavany ny tompo, Utanteraka tokoa ny izany. tantaran'ny Jeleny Jesosy Kristy tompontsika nisy roatiny masinday marika. Voninahitra ny eo anao ry tompo. Rehefa indroa andro sisa ny Paka sy ny azima, dia nitady isambotra ampitaka an' Jesosy ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalana mba hamonoany azy. Nefa hoy izy, tsy tokony ho amin'ny andro fety fandroa mitabataba ny vahoaka. Ary noho ny tany Betania tao an-tranon'ny Simona boka i Jesosy, dia nisy vehivavy anankiray niditra raha mbola nipetraka nihinana izy. Nitondra tavoara alabastra feno diloilo manitra sy sarbidy, natao tamin'ny saloin'ny nardra vehivavy, ary novakiany ny tavoara, dia nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Maro tamin'izy teo no tezitra ka nifampilaza, Nahoana reny no namena foana toy izao ty zava-manitra, dia nietelin-jato mahery raha amidy, ka omenany mahantra. dia nimonmonina tamin'ny vehivavy izy reo, fa hoy Jesosy taminy, Avelao izy, nahoana ianareo no manao ny mampalahelo azy, asa soa no natao tamiko, fa ny mahantra dia misy eto aminareo mandrakariva, ka azonareo asentsoa araka izay tenareo. Fa iza kosa, tsy eto aminareo mandrakariva. Nanao izay azo natao izy, no sorany raha teo ny tenako, o fandevenana ay. Lazaiko marina aminareo, fa na aiza itoriana ity evanjely ity amin'izao tontolo zao, dia ho lazainy koa izao nataondra vehivavy izao, o fankalazana azy. Ary Jodasy Iskariota ilay isan'izy 12 lahy no nankany amin'ny lohandohan'ny mpisorona mba hanolotra azy. Faly ireo no nandre izany, ka nanaiky hanome vola azy. Ary Jodasy dia nitady izay fotoana mety hamadiany azy. Ary tamin'ny andro voalohany azima izay fiomanana ny Paka, dia nilaza tamin'i Jesosy ny mpianany. Aiza no tianao alehanay hagnamboaranay ny hinanan'ny Paka? Dia naniraka 2 lahy tamin'ny mpianany izy ka nilaza, Mankanesa any an-tanàna, ary fanena amin'ny lehilahy iray, mitondra siny
rano ianareo ka manaraha azy. Dia lazao amin'ny tompotrano izay diranareo hoe izao no asain'ny mpampianatra lazaina aminao. Aiza no efitrano iarahako mihinana ny baka amin'ny mpianatra? Dia ho torony efitra malalaka voavoatra tsara ianareo ka ao no anamboaro ho atsika. Dia nandeha ny mpianany ka tonga tany an-tanàna ary nahita araka izay nolazainy taminy sy nanamboatra ny baka. No niariva ny andro dia tonga izy sy 12 lahy ary raha hipetraka hinana izy ireo dia hoy Jesosy, lazaiko marina aminareo fa amadikany anankiray aminareo zay miara-mihinana amiko. Dia nalahelo izy ireo ka samy nanontany azy tsirairay. Izaho va izany? Hoy Jesosy tany, ny anankiray aminareo 12 lahy zay miara-mandray amiko amin'ny tanany ao andovia. Ny zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratogna azy, nefa mila loza zay amadika azy. Tsara ho an'izany lehilahy zany no tsy teraka. Mbola teo am-pihinanana dia nandray mofo Jesosy, nisaotra sy nizara azy ary nanome azy ny mpianany ka hoy izy, reso fa vatako ity. Raha efa izany dia nandray ny kalisy izy ka no ny efa nisaotra dia nomeny azy izany sy nisotroany izy rehetra. Ary nolazainy taminy, rako ity dia ny rano fanekena vaovao zay alatsako ho an'ny be sy ny maro. Kalisy pisarana zay raisitsika mampiombona antsika, mofo pisaurana zay raisitsika mampiombona antsika, kalisy pisaurana zany izy tompo mampiombona antsika, mofo pisaurana vatany tompo mampiombona antsika, Apiumbunanzike, Mandala zenanangana tika, mapiumbunanzika, Javanzana kanamunja tika, mapiumbunanzika, Lirafan mezana numena tika, mapiumbunanzika, Lirafan mezana numena tika, mapiumbunanzika, Lazaiko marina aminareo fa tsy isotro ny vokatry ny voaloboko intsony aho, mandra-piavy ny andro isotroako izany vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho ny efa nanao ireo fiderana izy ireo dia nankany amin'ny tendrombohitra Oliva ary hoy Jesosy taminy, ho tamin'ny fotoana no ny amiko ianareo rehetra anio alina fa efa voasoratra hoe okapoana ny mpiandry dia iaka ny ondry, fa rehefa tafatsangana indray aho dia ialohanareo any Galilea. Dia hoy Piera taminy, na dia ho tafintovigny aminao aza izy rehetra, izaho tsy mba ho tafintovigny na oviagna na oviagna. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko marina aminareo fa anio alina ihany raha mbola tsy aneno fandroana akory ny akoho dia anday intelo ianao. Fa vao maika niteny mafimafy koa izy, na da iara-maty aminao aza raho dia tsy handao anao. Ary nilazako izany koa izy rehetra.
Ary tonga tany amin'ny saha atao hoe Getsemania izy reo, dia hoy izy tamin'ny mpianany: mipetraha eto ianareo mandram-pivavahako. Ary nentiny hiaraka aminy i Piera sy Jakoba ary Joany. Ary niorikoditra sy ory indrindra izy, ary hoy izy taminy: ory ny fanako ka ilafaty ahy. Mijanona eto ianareo ary miaretatory. Dia nandroso kely izy ka nandohalika tamin'ny tany, ary nivavaka mba ho afaka amin'izany iray izany raha azo atao. Ka hoy izy: Aba, reko, azonao atao ny zavatra rehetra. Ka oka tsy kasika ahy ity kapoaka ity, kanefa oka tsy ny sitrapoko no tanteraka, fa ny anao. Dia nankeo amin'ny mpianany izy ka nahita azy natory, ary nilaza tamin'ny Piera: Re Simona, matory va ianao? Tsy nahary tory orare akory va ianao? Miambena ianareo ary mivavaha mba tsy ho latsaka amin'ny fakampanay. Marisika ihany ny fanahy, fa ny nofo no osa. Dia lasa indray izy nivavaka, ka ilay teny teo ihany no nataony. Noho niverina indray izy dia nahita azy natory, fa efa nilondolondo ny masony, ka tsy hitan'izy ireo izay avaly azy. Ary niverina fanoteliny izy ka nanao taminy: matory amin'izao ianareo ary miala sasatra. Oka izay tonga ny fotoana endro atolotra eo an-tanan'ny mpamono ny zanak'olona. Mitsangana ianareo, andeha isika, endro ifankaiky le amadikay. Niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy, dia tamy Jodasy Iskariota, isan'izy 12 lahy, mba amin'ny vahoaka be nitondra sabatra sy langilangy, ny ray ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalana ary ny loholona. Izy ireo dia efa nomen'ilay mpamadika azy famantarana toy izao: izay horoako no izy ka sambora. Vantany voatonga izy dia nanatonan'i Jesosy ka niteny hoe: Arahaba, Rabi. Dia nanoka azy izy, ary nosambolin'izy ireo izy
dia noazoniny. Fa ny anankiray amin'izy teo aminy nanatsatoka sabatra dia namely ny mpanompony lehibe ny mpisorona ka naafaka ny sofiny anila. Ary niteny Jesosy ka nanao tamin'izy ireo, moa tsy sambotra jolano fiavinareo mitondra sabatra sy langilangy sambotra ay teo aminareo isanandro aho nampianatra teo amin'ny tempony kanefa tsy nosamborinareo fa izany no atanterany soratra masina. Dia nandao azy ny mpianany rehetra fa lasa nandositra. Ary nisy tovolahy anankiray nanaraka azy, lamba fotsiny no teny ankodiny, no samborin'ireo koa. Dia nariany ny lambany ka lasa nandositra ny boridana izy. Ary Jesosy nentin'izy ireo ho any amin'ny lehibe ny mpisorona izay nivoriany lohandohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalàna ary ny loholona. I Piera kosa nanaraka azy teny lavidavitra teny hatrany an-tokotanin'ny lehiben'ny mpisorona dia niara-nipetraka tamin'ny mpanompo teo anilany afo sy namindro. Tamin'izay ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpisaina rehetra dia nitady izay ampanganan'i Jesosy amonoana azy nefa tsy nahita. Fa maro no niampangalainga azy nefa tsy nifanaraka ny fiampangany. Noho ny inona dia nisy nitsangana niampangalainga azy ka nilaza hoe, renay izy io nanao hoe oravako ity tempolina taon'ny tanana ity dia nandrava tsy nataon'ny tanana indray aho amin'ny ateloana. Fa tsy nifanaraka ny fiampangany na dia tamin'izany azy. Dia nitsangana teo afovoan'izy rehetra ny lehiben'ny mpisorona ka nanontany an'i Jesosy, nahoana no tsy nivarianao izany fiampangana anao izany? Fa tsy niteny izy na namaly akory. Dia nanontany azy indray ny lehiben'ny mpisorona, ianao va ilay Kristy zanak'ilay Isaora? Ka novalian'i Jesosy, izaho no izy. Ary hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ilay maefa ny zavatra rehetra sy avy eo ambonin'ny rahon'ny lanitra. Dia notriarin'ny lehiben'ny mpisorona ny fitafiany, ka hoy izy, inona indray no ilavantsika vavolombelo? Efa renareo teo ny tenenan'ny ratsy an'Andriamanitra, ka ahoana no hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa mendrika ho faty izy. Zakan'ny olombelona mivesarano tamin'ny marina, zakan'ny kanovonoiny tsy hoe ho arivony ny tombo. Zakan'ny olombelona mivesarano tamin'ny marina, zakan'ny kanovonoiny tsy hoe ho arivony ny tombo. Fa Jesosy tombo filohantsika, te olona afaka lalandava ho ahy. fa Jesosy tombo filohantsika, nety nandefitra nisy rarino ahy. fa Jesosy tombo filohantsika. Olona afaka lalanda, tsy nety nandefitra nisy rarino, ka tsy mba voafatatra ny anamaso ahy. Samy toko ny filohantsika ho ahy. Samy toko Jesosy tompo, zakan'ny olombelona mivesarano tamin'ny marina, zakan'ny kanovonoiny tsy hoe ho anivony ny tombo. Zakan'ny olombelona mivesarano tamin'ny marina, zakan'ny kanovonoiny tsy hoe ho anivony ny tombo. Tamin'izay ny sasany nandrora azy
dia nanarina ny tavany sy namely totohondry azy ka nilaza Vinario! Ny mpanompo avy no namely te-amaina azy. Ary raha mbola teo ambany amin'ny tokotany Piera dia nankeo aminy anankiray amin'ny ankizivaviny lehibe ny mpisorona. Noho nahita ny Piera namindro izy dia nijery azy ka nilaza taminy. Ianao namany Jesosy Nazareana. Fa nivaliany Piera, tsy fantatro ary tsy azoko akory izy lazainao. Dia nivoaka nankany alatrano izy ary naneny ny akoho. Fa nahita azy indray ilay ankizivavy ka nilaza tamin'izay teo hoe namanireny koa io lehilahy io. Fa nandà indray izy no niafaka kelikely. Dia hoy indray ny olona tamin'ny Piera, namanireny tokoa ianao fa Galileana koa. Tamin'izay sady niozona izy no nianiana. Tsy fantatro akory izany lehilahy antsonareo zany. Niaraka tamin'izay dia naneny fanindroany ny akoho. Ary tsaroan'ny Piera ilay teny nolazain'i Jesosy taminy. Tsy mbola haneny fanindroany akory ny akoho dia andà intelo ianao, ka dia nitomany izy. Raha vao maraina ny andro, ny lohandohan'ny mpisorona dia niara-nihevitra tamin'ny loha-olona sy ny mpanoradalàna ary ny mpisaina rehetra, ka namatotra ny Jesosy dia nitondra azy sy nanolotra azy tamin'ny Pilaty. Ary Pilaty nanontany azy, ianao va no mpanjakan'ny Jody? Dia namaly Jesosy, voalazanao. Ary maro ny zavatra niampangany lohandohan'ny mpisorona azy. Ka nanontany azy indray Pilaty, tsy regninao va izany zavatra maro iampanganao izany? Fa tsy namaly intsony Jesosy na dia kely aza, ka gaga i Pilaty. Ary isaky ny fetin'ny Paka dia fanao ny mandefa mpifatotra iray izay angatainy vahoaka. Ka nisy kosa lehilahy iray atao hoe Barabasy niara nifatotra tamin'ny mpikomy namany, satria nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Dia niakatra ny vahoaka ka nangataka azy mba hanao arak'izay fanaony aminy. Fa namaly Pilaty nanao hoe, iza no tianareo alefako ho anareo? I Barabasy sa i Jesosy izay atao hoe i Kristy? Satria fantany fa fialonana nanolorany lohandohan'ny mpisorona azy taminy. Ka anjon'ny mpisorona namoky ny vahoaka fa aleo i Barabasy no alefa ho azy. Ka hoy indray Pilaty taminy, iza no tianareo alefako ho anareo amin'izy roa lahy? Dia niantso indray izy reo nanao hoe, fantsio amin'ny azo fijaliana izy. Fa hoy Pilaty taminy, fa inona ary ny ratsy nataony? Afatsiny amin'io raha ny lehilahy mariny io zaho fa raharahnareo. Dia vao maika niantso mafimafy kokoa izy reo, fantsio amin'ny azo fijaliana izy. Sakan'ny olombelona mivesarano tamana, sakan'ny kanofonony tsy hoe ho anivony ny tombo,
zakan'ny olombelona mivesarano tany marina zakany ka novonony tsy reo anivony ny tombo fa jesy tombo filohatsika de olona afaka lalandava ho azy fa jesy tombo filohatsika tsy nety nandeha fitanisy rarino azy fa jesy tombo filohatsika de olona afaka lalanda tsy nety nandeha fitranitsy rarino ka tsy mba voafatotra ny ana maso a ene sany tokony filohatsika ho a ene sany tokony jesy tompo tsy zakan'ny olombelona mivesarano tamy marina tsy zakany ka novonony tsy hoe ho anivony ny tombo tsy zakan'ny olombelona mivesarano tamy marina tsy zakany ka novonony tsy hoe ho anivony ny tombo. Ary nohy Pilaty te azo sitraka amin'ny vahoaka dia nandefa ny Barabasy ho azy. Ary nampikapoka ny Jesoa sy nanolotra azy ho fantsena amin'ny azy fijaliana. Dia nentiny miaramila i Jesoa ho eo amin'ny tokotany, izany hoe ao amin'ny fitsarana. Sady novoriany ny miaramila namany. Noho ny efa nampitafiana lamba bejaky izy, dia nosatroiny fehilohatsilo izay norandraniny ny lohany, ary niarahaba azy izy. Arahaba ry mpanjakan'ny Jode. Sady nikapoka volotarany lohany sy nandrora azy, ary nandoalika ny tsaoka azy. Noho ny efa nilaloviny toy izany izy, dia nesoriny ny lamba bejaky teny aminy, ka natafiny azy indray ny fitafiany, vao nentiny nofantsena amin'ny azy fijaliana izy. Ary nisy lehilahy Sireneany natao hoe Simona, rainy Aleksandra sy Rufosy, nandalo avy any antsaha, dia noteren'izy ireo lanjany azy fijaliana, ary izy dia nentiny teo amin'ny tany atao hoe Golgota, izay adika hoe tamin'ny karandoa. Tanin'ny karandoa. Dia nomeny divay miarimila izy sotroiny, fa tsy nety ny sotro. Noho voafantsika tamin'ny azy fijaliana izy, dia nozarainy ny akanjony, ka loka no nataony azahoany izay ho anjarany azy. Ary tamin'ny ora fahatelo no namantsehana azy tamin'ny azy fijaliana. Ny filazana ny antony namonoana azy dia voasoratra hoe mpanjakan'ny Jody. Ary nisy mpangalatra roa lahy niara-ny fantsehana tamin'ny azy fijaliana, ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ka tanteraka ny soratra masina hoe natao ny isany ratsy fanahy izy. Ary izay nandalo dia sady nanevateva azy no nanifikifidoha.
ianao iray nandravan-tebolon'Andriamanitra sy manangana azy indray amin'ny anteloana ity vonjera ity ny tenany alany ka mialaminy azy fijaliana. Ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna dia naneso azy toy izany koa, fa izao no resany eo. Ny sasany no vonjena, fa ny tenany kosa tsy hainy vonjena. Oka i Kristy mpanjakan'Israely, hidina ihany amin'ny azo fijaliana amin'izao, mba ho hitatsika raha ino antsika. Dia ireo niara-ny fantsiana taminy avy koa no naneso azy. Nohony tamin'ny enina dia rakotra ezina ny tany rehetra hatramin'ny 5. Ary tamin'ny 5 dia niantso mafy Jesoa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Izany hoe, ry Andriamanitro, nahoana no dia nilazanao aho? Nandre izany ny sasany tamin'izy ireo dia nilaza. Ino ro miantso an'i Elia izy? Dia niazakazaka ny anankiray tamin'izy ireo, novontosany vinaingitra sy sponjy sy notohizany volotara, dia natoy ny azo tsentsefiny ka hoy izy. Oka hoe mizantsika raha ho avy hanafaka azy Elia. Fa niantso mafy Jesoa dia nialaina. Ary trietra ny sasakaroa hatrany ambony ka hatrany ambany ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Ilay kapiteny nitsangana teo antandrifiny Jesoa no nahita fa nialaina tamin'ny mpiantsoana mafy toy izany izy, dia nilaza. Tegna zanak'Andriamanitra tokoa lehilahy io e. Ary nisy vehivavy mijery teny lavidavitra teny koa. Anisan'ireny i Maria Madeleine sy Maria reniny Jakoba zandriny sy Josefa ary koa i Salome, izay nanaraka azy sy nanompo azy fony izy tany Galilea. Fanampin'ireo dia nisy vehivavy maro izay niara-niakatra tamin'ny tany Jerusalema. Ary no niariva ny andro satria andro fiomanana, izany hoe andro mialohan'ny sabata, dia tonga i Josefa avy any Arimatia, olona malaza izay nanantena ny fanjakan'Andriamanitra koa. Saina anatina ny Pilaty izy nangataka ny vatan'i Jesoa. Gaga i Pilaty noho izy maty sahady, ka nampaka ilay kapiteny sy nanontany azy na efa maty ela izy na tsia. Noho reny ny filazan'ilay kapiteny dia nomenan'i Josefa ny faty. Dia nividy lamba i Josefa, ka noho ny efa nampidina ny maty, dia namony lamba azy sy nandevina azy tamin'ny fasana no lavana tamin'ny vato, ary nanakodia ny vato tamin'ny varavaram-pasana. Nojeren'i Maria Madeleine sy Maria reniny Josefa tsara, izay nametrahana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, hatramin'ny nanomboan'ny karemy no nanomana ny fosika isika tamin'ny ezaka maro isan-karazany, ary indrindra ny fitalaosika ny fahasoavan'Andriamanitra, satria na dia eo aza ny ezaka ataosika, ny fahasoavan'Andriamanitra no mampiova ny fiainansika. Ny antony reny ezaka nataosika sy familahantena reny ampiny ny fahasoavan'Andriamanitra dia hoentisika fanoherana ny rasy mba nanaovana ny soa misimisy kokoa eo amin'ny fiainantsika, ka ahafahantsika manorina an'izay fianakavimben'Andriamanitra olo raika sika ziaby, frately tutti, satria piray tampo sika ziaby.
ady sady dia tokoa no nametrahasika ny lalana nenasika n'izao karem'izao ady amin'ny rasy rehetra izay nampisaraka asika nanakorotana ny fiainantsika amin'Andriamanitra dia ny fanapotehana ny famonoana na amin'ny teny ataosika amin'ny mpiarabelona azy na amin'ny eritreritra ataosika na amin'ny adidy izay sy vitasika na amin'ny fanapotehana ny tontolo iainansika ka hitasika ny vokadrasiny eo amin'ny fiainansika dia izao fiovan'ny toetrandro izao dia mankany amin'ny fiainana miaraka amin'ny Kristy ilay sy miova omaly anio ary mandrakizay izay nentsika namakivaky an'ity fiainana ity izay hitasika fa fiainana izay anjakan'ny krizy maro lafy ka raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ireny fahotana na tonga n'ireny krizy ireny sika dia hiara hisangana amin'ny ka miditra amin'ny fiainam-baovao io fidirasika amin'ny fiainam-baovao io no eversika ary averimberisika matetika départ vaovao fiangana vaovao irososika ho EOV église olo velomin'ny batemy miombona mandray miaradalana mandray atanana iraina missionnaire kazary tabernakla velona averimberisika matetika fa izao vanim-potoanany karem'izao no sy maintsy anataitaratsika safidy ary satria sy mahazo misabaka isika raha tiasika hiady amin'ny rasy ary raha tiasika hiroso amin'ny fiainam-baovao mitaky safidy matotra io firososika io izany no ataosika amin'ity herinandro masina ity izay atomboka asika amin'izao alahady ny sapakazo izao ka irahantsika amin'ny Jesua miditra ao Jerusalema ka irisika ho tanteraka ilay changement radical de comportement fivampenitra mahery vaika ka ananasika fitondratena vaovao maneho ny mahazanak'Andriamanitra sika vokatry ny paka izay midika fandalovana miala amin'ny rasy ka mampiditra sika amin'ny fiainam-baovao vokatry n'ilay fanavotana nentin'ny Kristy i Kristy fihavanantsika ka ahatonga ansika olo raika ao amin'Andriamanitra ka ny fihavanan'ny Kristy tokoa no anasitrana an'izao tontolo izao satria piraitam-po isika ziaby paka fandalovana miala amin'ireo fifandraisana potika ka noho Jesua fihavanana nandasaka ny rano teo amin'ny hazo fizaliana dia rava ilay fihavanana potika na tamin'ny zavaboary na tamintsika samitsika na tamin'Andriamanitra izany no paka izany no andraindraisika amin'izao herinandro lehibe idirasika izao satria nampihavanan'i Jesua tokoa isika ka ny fihavanana no manasitrana an'izao tontolo izao piraitam-posika izaby izany ny tanjona fa sy maintsy mamakivaky an'ity herinandro masina ity isika iroso amin'izay diabe izay ary amin'izay ady lehibe izay amin'izao alahady ny sapakazo izao tokoa ary kristianina hava dia miara-miditra amin'i Jesua ao Jerusalema isika miara-miakatra ho an'i Jerusalema isika hoy ny papa Jerusalema tanàna masina tanàna ny fandriampahalemana tanàna ny fiadanana tanàna ny fihavanana miara-miditra amin'i Jesua koa isika ankehitriny mba hiombona aminy amin'ny fizaliana ka amin'izay manantena fa hiara hisangana aminy ary izany no misterin'ny paka ankalazay isika mankalaza ny zalian'i Jesua isika ka mankalaza koa ny fisanganan'ny velona amin'ny paka fandalovana isika passage no banjinitsika izany fizalian'i Jesua izany isaky ny manao ny lalàny azy fizaliantsika fa indrindra tamin'ny rahasika nanao ny pèlerinage fivahinina masina teny amin'ny la montagne des Français koa amin'izao alahady ny sapakazo izao dia miara-miditra amin'ny herinandro masina isika mba andinika bebe koa ny fitiavan'Andriamanitra ny famindrapon'Andriamanitra mibaribary ao amin'i Jesua fihavanantsika ny herinandro masina dia sy hoe fibanjinana ny fizalian'i Kristy no ezaka ataosika no tanjona ao anatin'ny fibanjinana ry kristianina hava ny fibanjinana ny fizaliana dia ny fibanjinana ny fitiavan'Andriamanitra no hitasika miarihary amin'ny alalan'ny fizalian'i Jesua Kristy ho ansika mibaribary eto ny fahatanterana ny famonjenantsika i Jesua izay nanolotra ny tenany ary maty osika isataona isika no manatanteraka izany fibanjinana ny fitiavana amin'ny alalan'ny fahafoizantenan'i Jesua Kristy izany kanefa ry kristianina havana sarova fa sy hoe mahasiary fosiny isika eto sy souvenir fosiny sy resaka mémoire fosiny fa no ny asan'ny fanahy masina dia tafiditra tanteraka amin'izany herinandro masina izany isika ary izany mahasarobidy liturgian'ny herinandro masina
masina ka miaina tanteraka izay nanjoan'i Kristy isika ary dia mampiditra sika tanteraka amin'ny Kristy fihavanana izay manteraka ny fiainantsika ny fankalazana ataosika ka mahatonga sika hitoetra bebe koa ao amin'ny Jesosy sy hitoerany ka amin'izay hamokatra ny fiainansika ary ny vokatra sarobidy sy lehibe indrindra dia ny fihavanana. Izany ny dikan'ny pakary kristianina havana hamokatra aim-baovao hoentsika amin'ny fiainana andavanandro, hamokatra fihavanana ka na dia eo aza ny adi-piainana sy ny fahasiarana fa efa nandresy Kristy araky ny hira ataosika amin'ny sabosy masina. Ireo vakiteny arosony eglizy androany ary kristianina hava dia tsara ho dininsika fa manambara ny lalam-pamonjena ho antsika izay azo lazaina fa zavatra anankiroa no ankalazaisika amin'izao lahadiny sapakazo izao dia ny fidiran'i Jesosy ao Jerosalema izay mampiditra azy amin'ny fizaliana ka sady mankalaza mioby azy mpanjaka isika no mandinika ny fizaliany amin'ny fomba fijery amin'izao tontolo izao dia toa zavatra mifanohitra ireo zavatra anankiroa ireo sy magaga izany satria tamin'ny fidiran'i Jesosy tao Jerosalema dia fifaliana, fiobiana, firavoravona no nandresan'ny olona azy. Nioby ny olona rehetra nanao hoe hozana hozana ho soavina ny fanjakan'i Davida. Izany tokoa i Kristy mpanjaka izy vetivety eo anefa ireo olona ireo ihany no nangataka azy ho elohina sy ho fantsiha. Azo lazaina fa fambara ny fiainansika tandindy ny fiainansika ireo satria matetika isika mioby avy eo mioby manao hozana ny miovaka miansoanso koa ary miteny takany ao amin'ny evanjely fantsio indrisy. Izany ny fiainansika, izany no mampibaribary fa mivadibadika ny fiainansika olombelona. Andriamanitra kosa nefa ry kristianina hava sy miova. Izany ny tiany eglizy ho sapasika ihany koa amin'izao fidirana amin'ny herinandro masina izao. Mety miovaova isika, mivadibadika ny fomba fijerisika na ny fiainansika koa azy mpanota isika fa Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fitiavana sy mivadika amin'ny fihavanana izy ary izay ny fanekem-pihavanana tiany azoro manomboka tamin'ny nanoloran'i Jesosy ny tenany ary izay ny tiany ho ankalazay isika amin'izao paka izao ka zary hery ho antsika tokoa ny maheno izany amin'izao vanim-potoana ny krizy izao mahatonga ny maro milaza fa ohatrany hoe efa oziny izao mazava ry kristianina havana sy manozon'Andriamanitra fa isika ny Mesiasy isika ny miovaova fa Andriamanitra dia fitiavana mandrakizay izy ary i Jesosy mifantsika eo amin'ny azo fizaliana no mampibaribary azy ary io mifanekem-pihavanana mandrakizay sy miova na iny fidonana iny fiatra na naiko fahotana i Jesosy izy izay sy nanota mba nafaka asika amin'ny fahotana ka mpihavana asika amin'Andriamanitra ka raha mihavana amin'Andriamanitra isika izany hoe tonga zanak'Andriamanitra piray tampo isika ziaby dia mihavana isika mifampitsimbona mifanasoa ary rehefa mifampitsimbona sy mifanasoa isika dia mikolokolo koa mihavana amin'ny zavaboary izay ary ny vaovao mafaly izay risika mipaka ry kristianina hava. Sara ho sapasika koa amin'ny evanjely izay raha isika mibanjina ny tantaran'ny fizalian'i Jesosy araky nandroatan'ny masinday Marka miova moa isa-taona amin'ny aladiny sapakazo ny evanjely ny fizaliana ka sara ny manamarika ao masinday Marka ihany no ahitasika an'io lay teny nataon'ilay kapiteny tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io rehefa nibanjina an'i Jesosy izy. Azo lazaina fa fekempinoana lehibe izany ka anjaratsika no manao dingana ifikirasika bebe kokoa sy toerasika amin'i Jesosy. Ny sasany kosa nanaiso sy nanenjika an'i Jesosy ary nankahala azy. Ilay kapiteny kosa nefa dia nanambara an'izay finoana izay tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Fampianarana lehibe ho antsika izany na dia maro ary ireo mpanesy sy mpanenjika asika eo amin'ny fiainana ary indrindra mety porety ny fiainana asika ka mety ho tratry ny fakapanahy tahaka ny nanjoan'ireo ao amin'ny evanjely ka nandao an'i Jesosy dia fatara fa i Jesosy sy miova omaly sy anio rampiso ary mandrakizay sy miova ny fitiavany asika sy miova ny fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra asika satria zanany asika. Izany no
fanjintsika amin'ity herinandro lehibe ty ry kristianina hava ka ararotsika fa indrindra isika miomana amin'izao kongresy eukaristika izao ny fibanjinana ny fizalian'i Jesoa izay midika fitiavana fihavanana dia mampasiahy ireo toetra dimy ahatonga sika ho EOV missionnaire ka ahatonga sika ho tabernakla ahatonga sika ho génération mpanorona sy irery sika amin'izany fa miaraka amin'ny Masiny Maria isika izy no milaza amintsika tahaka ny nataony tamin'ny apôstôly ataovy izay lazainy aminareo anambara sika fa mirofo tokoa isika ka avonina isika amen reo sasoa so tafandrindra amin'izao fiomanantsika amin'ny kongresy eukaristika izao sy inona ireo dingana toetra dimy izay sy maintsy ananasika vavaka fandaliana-pinoana mikatroka mivory fankalazana ary izay no ataosika amin'izao synôda fafito izao ry kristianina hava azosika onina sara izao fa tena fizanonana lehibe amin'ny fiarahandia ataosika amin'izao kongresy izao ity herinandro masina ity sy ty paka manaraka ny messe crismale sy ordination ty ny fizalian'i Jesoa Kristy ka namoizany ny ainy teo amin'ny azo fizaliana no nanorenan'Andriamanitra ho eglizy olo raika ao aminy fahariana vaovao ny vokatry ny fizalian'i Jesoa izay koa no irisika miatrika izao krizy maro lafo izao manaraka izany no ny fiombonantsika amin'ny fizaliana amin'ny Kristy dia mampianatra sika hanova ny fosika ka zary be fitiavana sy hiaina tahaka ny Kristy sika tahaka ny fony masina mivelatra amin'ny rehetra mizara ny famindrapo sy famelan-kely ka raha mibanjina ny fizalian'i Jesoa sika dia oka ho hitasika ireo toe-panahy dimy iezahsika hiainana bebe koa dia ny fahafoizana izay mibaribary tanteraka amin'ny fizalian'i Jesoa satria nafoy sy nanolotra ny ainy izy ary izay no lalan'ny fihavanana marina ny fahasahina izay hitasika ao amin'i Jesoa sy misy tahotra izy sy navozo izy sy misy zavatra nampatahotra azy fa nijoro ho zanak'Andriamanitra izy izay no nanaitra n'ilay kapiteny na dia teo azy ireo zavatra maro manodidina dia ny fahasahina no mibaribary amin'ny azo fizaliana ka natonga ny fihavana ny fitiavam-bavaka sy nisaraka tamin'Andriamanitra rain'i Jesoa izy fa nivavaka izy teo amin'ny azo fizaliana ka nampihavana an'izao rehetra izao ny fandraisana tanana sy faharetana izay hitany baribary tokoa raha nanaiky nanolotra ny ainy ho vonoina teo amin'ny azo fizaliana Jesoa ho famonjenantsika nanana faharetana tamin'ny azo fizaliana izy naharitra ny kapoka ny ratra ny fanesonana ny azy sy niosina izy fa nanaiky ka natonga fihavanana ho ansika ny fanetretena tena feno fanetreteny Jesoa mibaribary zany amin'ny fizaliana raha nanaiky ho faty izy nanaiky ho vonoina natolotra tamin'ny pikapoka ny lamoso ary tamin'ireo nanombotra ny volombavako ny takolako ary ny tavako sy nafeniko tamin'ny lasa sy ny roro fa ny tompo Andriamanitra namonjy ahy ka ny lasa sy naketraka ahy ka ny tavako nataoko manahaka ny afo vato ary fantatro fa sy menatra aho ka nahatonga ny fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao vokatr'ireo dia ny fihavanana lay fihavanana sady kristianina no malagasy anasitrana an'izao tontolo izao piray tapo isika ka mifampisimbana amin'ny fanasoa mikasaka ny soambonana ararotsika ary kristianina havana izao herinandro masina izao idirantsika bebe koa amin'izay fihavanana atolotry ny Jesoa isika izay lay fanekem-pihavanana mampiombona antsika izay ho hitasika fa mifanozo sara amin'ireo voalazasika teo aloha ny lalana natoron'i Jesoa sy ny zorany no somainso lalana izorasika ihany koa eo amin'ny fanorenana ny eglizy olo velomin'ny batemy miombona ny ara-dalana mandray atanana iraina missionnaire tabernakla velona ary indrindra ry anareo tanora nanokana an'ity andro ny sapakazo ty io fiomananareo amin'ny kongresy eukaristika ka raha teo génération de baptiseur tokoa ianareo ho tanora dia sarova fa io lalana natoron'i Jesoa io no lalana hitondra amin'ny fanampitena ny fahotana tandremo sy voafitaky ny lozikan'izao tontolo izao ianareo manangana fa izay nanangana fanatotolona no heverina ampiombona nefa manjary fanampitena ka raha mibanjina ny fizalian'i Jesoa isika dia mahita fa bola mijaly amin'ny fotoana maro sy amin'ny toerana maro i Jesoa amin'izao andro izao vokatr'ireo fanilikiliana hitasika izany amin'ny fiarahamonina misy asika amin'ny alalan'ireo izay miaina tanteraka anatin'ny fitapitaka sy ny risoriso
ka nilaingany manjaka ka mahatonga asika sy maintsy miady miaraka amin'ny Jesosy mba ahafahasika manorina fiarahamonina vaovao. Hitasika ihany koa izany rehetra izany ilay fizaliana mbola mianjady amin'ireo tanora maro zay azo lazaina fa victime mitondra faisana noho izao krizy izao ka voailikilika ankalaina ary misedra ny herisetra maro isan-karazany azy. Aokarisika vonina iady amin'ny sirariny rehetra ka hiezaka ametraka an'izay fihavanana sady kristianina no malagasy. Ny vakiteny faharoa ny taratasy ny masindapoly raha teo dia miampianatra asika anana fanatretena nananan'i Jesosy ho indrindra i masindapoly amin'ny taratasiny eo an'ny Filipianina. Na dia tao anatin'ny fomban'Andriamanitra azy Kristy dia sy nevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboy fa nielany zany tamin'izy naka ny fomba ny mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelona sy hita olombelona tamin'ny fisehony rehetra ary lasa tena ho ambany anaikatra amin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana tamin'ny azo fizaliana. Izany no lalany nofidian'i Jesosy ry kristianina havana ary ny mampianatra asika izy. Zay zany sy maintsy lalasika ihany koa. Mana modely ny velona an'izany sika araka ny lambarantsika teo dia i Lucien Botovaso Olosamba, Victoire Somanarivo Olosamba notsingaina izy ireo satria ray mpianakaviana ary renim-pianakaviana satria ny fianakaviana indrindra ny tondra ny tsy merany ainy amin'izao krizy izao. Niatrika izany koa ireo olosambatra ireo tamin'ny fotoan'andro fa nifikitra ny banjina ny fizalian'i Jesosy ka zary famonjena ho azy. Ohatra velona ho ansika izany ry kristianina havana fa indrindra ianareo tanora satria tanora tahaka anareo i Lucien Botovaso. Aokaritsika ahay anararoatra izao fotoana izao mba iombonantsika bebe koa amin'i Jesosy ka raha miara-maty amin'i Jesosy amin'ny rasy rehetra sika dia hiara isangana aminy koa. Ry Jesosy Kristy zokinay io nanaiky ny ho faty teo amin'ny azo fizaliana ianao, nanaiky ho faty ho anay mba ho fihavanana ho anay ka mankasitraka sy mankatelina anao izahay. Ampianaro ary zahay hitoetra tanteraka ao aminao ary ianao hitoetra ao aminay ka na ino kidona na ino kiatra dia ho vonona tanteraka izahay anatanteraka ny sitraponao zay nanaiky ho vonoina ho famonjena anay. Enganyeza anie izahay iombona aminao tanteraka amporosio izahay anaraka anao sara amin'ity herinandro masina ity, herinandro masina zay hitondra famonjena ho anay. Omeo hery izahay sy hisaraka aminao ka hiaraka aminao hatramin'ny farany. Engany izahay hifankatia tokoa satria izany no ambarany fizalianao, ny fihavanana no vokatry ny fizalianao, ilay fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao satria firaitam-poza izy aby. Mitodika aminao ary zahay ry masinday Joseph mila baba izao andro izao iny papa ko engany ahay anararoatra andro herinandro masina izao zay rehetra manana andraikitra pitarika mba akatahaka anao ka hibebaka hiavao ho vonona hivelona ny vocation mahababa maheray anay. Masiny Maria reny io mivavao anay mba hifikitra amin'ny lakroa izahay andray ny famonjena nentin'i Kristy fihavanana ho asika. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy.
miaraka tokoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.